Miarabanao ry havana malala amin'ny alalan'izao fandarana fandinena ten'Andriamanitra mifototra amin'ny loahevitra lehibe miaraka amin'ny Kristy ao amin'ny fitoerana masina zay andiniantsika ny asa zay tanteran'i Jesosy Kristy zay tanterana ankehitriny ary ahafahantsika ihany koa mahafantatra hoe inona no tokony ataotsika raha manao asa ho antsika ao amin'ny fitoerana masina Jesosy Kristy ankehitriny. Andeha ho atombotsika mivavaka ny fandiniana ny ten'Andriamanitra. Andriamanitra rainay tsara sy masina indrindra zay ny an-danitra, misaotra no ny famondrapona, misaotra no fanavotana zay ataonao ho anay tsirairay avy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ankehitriny dia hiteny aminay amin'ny alalan'ny soratra masina ianao, ny teninao dia fahamarinana, dia ampitoera ty anatinay ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Miaraka amin'ny Kristy ao amin'ny fitoerana masina. Zava-dehibe zay tanteran'i Kristy ho an'izao tontolo zao, ny asa fanavotana ao amin'ny fitoerana masina. Dia miantso atsika Jesosy Kristy hiaraka aminy ao amin'izany fitoerana masina izany. Ny lohateny amin'ity andro voalohany ity dia manao hoe onona eo aminy aho. Rehefa miresaka izany hoe fitoerana masina izany tsika dia misy ilay toko sy andininy ao amin'ny Exodosy toko 5:9 dia ao zay miteny ny amin'ny baiko nomen'Andriamanitra ny an'i Mosesy. Dia zao le voalaza ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Exodosy toko 5:9. Andeha ho vaky itsika zany ten'Andriamanitra izany. Ary asaovy manao fitoerana masina ho ahy izy, dia onona eo aminy aho. Ry havana malala, Andriamanitra mihitsy no milaza fa te onona eo amin'ny vahoaka ny Andriamanitra. Dia niteny tamin'i Mosesy Andriamanitra hoe manamboara toerana, dia onona eo aminareo aho. Manamboara fitoerana amin'ny alalan'ny tabernakely zany, dia onona eo aminareo aho. Ny ten'Andriamanitra nefa dia milaza fa ny tany dia tsy antonona n'Andriamanitra akory izao tontolo zao ane. Ary voalaza ny ten'Andriamanitra fa ny lanitra no seza fiandrianan'Andriamanitra ary ny tany ozy izy no fitoeran-tongony. Kanefa eto Andriamanitra dia mitena Mosesy hoe asaivo manao fitoerana masina, manamboara fitoerana masina ho ahy, dia onona eo aminy aho. Le Andriamanitra zao tontolo zao, le Andriamanitra lehibe, le Andriamanitra mandrakizay, le Andriamanitra masina indrindra, le Andriamanitra namorona n'ity tany ity, dia milaza fa te onona eto amin'ity tany ity. Dia nanome an'io baiko io an'i Mosesy Andriamanitra. Ry havana malala, tena tsapatsika ve izany ten'Andriamanitra izany, tena tsapatsika ve zany familian'Andriamanitra izany, ny iaramonina amintsika olombelona. Iza moa Andriamanitra no hitoetra amin'io tranolay tabernakely ane vita amin'ny tranolay Iza moa Andriamanitra no hitoetra ao anaty tranolay, le Andriamanitra mandrakizay, le Andriamanitra lehibe. Fa noho ny fitiavan'Andriamanitra dia niteny tamin'i Mosesy Andriamanitra hoe asaivo manao fitoerana masina ho ahy izy, dia onona eo aminy aho. Ny tena marina dia zao, Andriamanitra dia te onona eo amintsika Andriamanitra. Fa inona no zavatra anseho? Ndao hiverina hatramin'ny voalohany mihitsika. Rehefa namolona ty zao tolo zao ty Andriamanitra, inona no nataon'Andriamanitra? Raha mamaky sika any amin'ny Genesisy toko 2:5, ahoana voalaza ny ten'Andriamanitra? Genesisy toko 2:5 dia milaza sy mampafantatra antsika fa Andriamanitra ne nanao
tao edena tany atsinanana ka napetra ny tao raha lehilahy zay ny forony ny olombelona zany mariny tsara le volazany ten'andriamanitra andriamanitra ozy izy nanao nanao fitoerana dia napetrak'andriamanitra tao namponenan'andriamanitra tao ny olombelona tao amin'io toerana io ny ten'andriamanitra zany de milaza ry avana malala fa tamin'ny voalohany dia andriamanitra ne no nanao fitoerana dia ny olombelona nampitoerin'andriamanitra tao amin'le toerana zay namboarin'andriamanitra de eto ndray andriamanitra de milaza amin'ny olombelona amin'ny zanak'Israely amin'ny alala Mosesy hoe manamboara ianareo fitoerana ho ahy dia onona eo amina tamin'ny voalohany nefa dia andriamanitra no nanamboatra fitoerana izy ane no nandray ny inisiativa raha zay no ilazantsika azy izy no nandray inisiativa nanao fitoerana ho an'olombelona de zavatra anseho tao amin'io fitoerana io de tsy inona zany fa saidena de mamakytsika ao amin'ny Genesis 1:7-9 ahoana voalazany Genesis 1:7-9 zao ny voalazany ten'andriamanitra Genesis 1:7-9 anandre an Jehovandriamanitra nitsangatsangana teo amin'ny sa izy rehefa arivany andro ajantsika treo nandre an Jehovandriamanitra nitsangatsangana tao amin'ny sa izy ny olombelona izany inona zavatra voalaza eto tonga tao amin'le fitoeran'andriamanitra zay izy namorona azy ane izy nanamboatra azy ho an'ny olombelona mba honenany olombelona fatatsika nefa fatatsika fa rehefa tonga teo amin'ny fitoerana io andriamanitra voalazo amin'le Genesis 1:7-9 zay mivakitsika teo de inona nataony olombelona ndaony eo verenantsika vakina lay ten'andriamanitra Genesis 1:7-9 anandre an Jehovandriamanitra nitsangatsangana tao amin'ny sa izy rehefa arivany andro ary alela sy ny vadiny niery ny tavan'andriamanitra tiavan'i Jehovandriamanitra tao anaty hazo tao amin'ny sa inona nataony olombelona andriamanitra tonga tao amin'le toerana zay namboarin'andriamanitra dia nampitoerin'andriamanitra taony olombelona de tonga tao andriamanitra te hiara-monina amin'ny olombelona andriamanitra ao amin'io fitoerana io fa inona nataony olombelona niery ny tavan'andriamanitra ny olombelona niery ny tavan'andriamanitra ny olombelona zany anko mizava misy ka mahatonga atsika mandinika sy ara-mianatra anty loha hevitra ty hoe miaraka amin'i Jesosy miaraka amin'i Kristy ao amin'ny fitoerana masina satria ny zavatra anseho miery ny tavan'andriamanitra ny olombelona niery ny tavan'andriamanitra ny olombelona voalaza amin'ny Isaia 7:5 ny andiny voalohany sy ny faharoa de ahoana voalaza ny ten'andriamanitra Isaia 7:5 ny andiny voalohany sy ny faharoa ndao vakitsika ny ten'andriamanitra zao ny voalaza indro ny tanan'i Jehova tsy fohy fa mahavonjy ary ny sofiny tsy lalo-dalovana fa mare fa ny elokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'andriamanitra ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy miaino izy inona voalazany ten'andriamanitra eto inona mampisaraka atsika amin'andriamanitra ny elokareo ny fahotanareo no hevitra mampisaraka atsika amin'andriamanitra ary ny fahotatsika no mampiafina ny tavany mampiafina ny tavany raha ny tena marina ry havana malala dia tsy hoe andriamanitra no tsy te hiara-monina amintsika fa isika noho ny fahotana dia lasa miery ny tavan'andriamanitra tafasaraka tamin'andriamanitra lesona ho raisitsika amin'ty andro voalohany tya dia tsotra ihany te hiara-monina amintsika andriamanitra te hiara-monina amintsika andriamanitra aoka ianao tsy hery ny tavan'andriamanitra satria andriamanitra le andriamanitra lehibe le andriamanitra manerana zao rehetra zao le andriamanitra mandrakizay te hiara-monina aminao andriamanitra de aoka ianao tsy hery ny tavan'andriamanitra ny afatra tia nampitaina aminao de hoe aoka ho tsapanao
mandrakariva ny fanatrehan'Andriamanitra. Ary aoka ho fifalianao ny fanatrehan'Andriamanitra sy ny fiarahanao amin'Andriamanitra dia aoka hitondra fifaliana ho anao zany, ka tsy atahotra na ely ny tavan'Andriamanitra ianao. Amin'ny alalan'ny fahotana no mety ampisaraka sy ampiafina ny tavan'Andriamanitra aminao. Dia miteny aminao Andriamanitra amin'ity anio ty hoe asaovy manao fitoerana masina ho ahy izy. Na dia ilay Andriamanitra lehibe azy aho dia mba asaivy misy fitoerana ho ahy, asaivy manamboatra fitoerana masina ho ahy izy, mantsy ny olombelona zany, dia olona eo aminy aho. Ry havana malala, aoka ho tsapanao mandrakariva ny fanatrehan'Andriamanitra. Aza miery ny tavan'Andriamanitra ary asio fitoerana ho an'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Asio fitoerana ho an'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Ary aoka Andriamanitra ho présent, mialatsiny amin'ny teny frantsay, aoka Andriamanitra ho présent eo amin'ny fiainanao mandrakariva. Aoka hoe hita eo natrehanao mandrakariva Andriamanitra. Salamo. Zay no amarianantsika ny afatra amin'ity andro voalohany ity. Ahoana voalazany ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Salamo 1:10 Salamo 1:10 Ndao vakitsika ny ten'Andriamanitra ary io ihany koa no tiatsika mba ho tanteraka eo amin'ny fiainan'ny tsirairay avy. Salamo 1:10 Vavaka fangatahana zay no teneny Davida, dia hoy Davida hoe ataoko eo anatrehako mandrakariva Jehova, fa eo akavanako izy ka dia tsy angozozo aho. Ry havana malala, aoka ho eo anatrehanao mandrakariva ne Jehova, ary aoka ho présent eo amin'ny fiainanao mandrakariva ne Andriamanitra, ary aoka onina eo aminao mandrakariva ne Andriamanitra. Ho eo amin'ny akavananao izy, ho eo amin'ny akavianao izy, ho loha lalanao izy, ho vody lalanao izy, dia tsy angozozo ianao. Miaraka amin'ny Kristy ao amin'ny fitoerana masina. Aoka ho tsapanao ny fanatrehan'Andriamanitra. Zay zany ny afatra voalohany izay ho raisitsika. Aoka ho tsapanao ny fanatrehan'Andriamanitra. Amin'ny alalan'ny fitoerana masina zay natao hita maso, dia aoka ho tsapanao fa manatrika mandrakariva Andriamanitra. Andeha hivavaka isika. Andriamanitra, misaotra noho ny teninao. Iza moa zahay, zay olombelona mpanota, olombelona meloka, tsy mendrika eo anatrehanao. Kanefa ianao dia milaza fa te hiara-monina aminay, te onina eo aminay ianao, te hiara-mitoetra aminay ianao. O Andriamanitra, ataovy tsapanay zany fitiavanao zany. Ianao mihitsy no nandray inisiativa hifandray aminay. Ianao mihitsy no milaza aminay fa te onina eo aminay. Fa izahay matetika no miafina ny tavanao, izahay matetika no mandositra anao, izahay matetika no miery anao. Andriamanitra, noho ny fahotanay tamin'ity andro ity dia niantso anay ianao, ary te ilaza tahaka ny Davida izay manao hoe ataoko eo anatrehako mandrakariva Jehova. Aoka ho tsapanay mandrakariva ny fanatrehanao, ary aoka ho présent eo amin'ny fiainanay mandrakariva ianao Andriamanitra, ka dia tsy angozozo izahay. Ta io nisa tokantrano, ta io nisa mbatan'olona, aoka mba ho tsapany tsirairay avy tokoa ane izany fanatrehanao zany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Isaorantsika Andriamanitra no ny famindrapony nafahatsika
nandinika sy nandray ny afatra avy amin'Andriamanitra tamin'ity andro voalohany ity. Andriamanitra ne hitantsika tsiraray avy ka mba ho tanteraka amintsika tokoa ne ilay ten'Andriamanitra hoe asevo manao fitoerana masina ho ahy izy dia onona eo aminy aho. Mametraka ny mandram-peona ho amin'ny manaraka indray.